Ny ena tsy misy toy izany ny fanjifana solika nandritra ny fihiboana, hany ka mbola feno avokoa ireo tompy fitehirizana noho ny fanazavana nomen'ny OMH na ny ofisy malagasy des hydrocarbures. Tetsy andany anefa nitohy foana ny fanafarana solika avy any ivelany. Idany manokana izay mpitondra taksi eto Antananarivo dia miaiky fa ny ena ao amin'ny apahatelo ny solika lany nandritra ity vanim-potoana fihiboana ity. Ny tsy fisiam-pandeha no tena anton'izany raha ny fanazavahany. Io zao raha miasa zao manomboka maraina hoe amin'ny enina raha ny atao hoe any amin'ny ray ihany tena marina mafy tsy 2 litres sy tapany raha malany. Oharina tamin'ny taloha zany ianao mba hoe malany any amin'ny 3 litres, 3 litres 5 na 4 mihitsy ary. Ho an'ny Martin kosa dia mipetrapetraka no andaniany andro noho ny tsy fisiam-pandeha. Latsaka izay tsy izy ho azy ny fandaniana ataony eo amin'ny solika. Consommation raha taloha zany ianao raha lasanty 5 litres zany tsy ampy. Zao hoe ianao raha farany raha hoe misy client mahita course ray ianao mety lasantina 7000 ariary eo angambany dia vita. Toy izay ihany koa ny filazan'ireo mpitantana tombontsolika ny antononay. Ny ena 300 hatramin'ny 500 isan-jato izy ireo nisan'ny olona tonga nanjifa nandritra ny fihiboana. Manamafy izay fiainan'ny fanjifana izay Jean-Baptiste Olivier tale général ny OMH. Raha ho an'ny volana aprily farany teo izay nisy ny fihiboana tanteraka teto Antananarivo dia nena 730 isan-jato ny fividianan'ny mpanjifa lasantsy raha oharina tamin'ny volana aprily tamin'ny taona lasa. Latsaka 730 isan-jato izany ho an'ny gazoil hoy izy ary tonga hatramin'ny 500 isan-jato ho an'ny entina fandrehitra. Teo amin'ny sehatry ny sidina anabakabaka izany no tena nisongadina. Fantatrareo moa fa tsy misy tsony ny vols internationaux. Ny aviation zao dia moins 91% satria tsisy aeroplanina mandeha any ivelany tsony. Fa le consommation kely farany teo zany a le nisy nisokatra kely ny local, vol local sy reny le nisy occasionnel le mitondra olona nandeha niverina nody any ivelany reny zany sy reny avion cargo reny. Efa manomboka averina miakatra kosa izao ny fanjifana raha ny fanazavana hatrany noho ny fisokafana izay efa manomboka misy. Mbola tsy verina amin'ny laony avy hatrany nefa izany fanjifana izany. Efa nanomboka somary mivahana fa zany hoe mbola tsy national koa le izy satria ny taxi brousse tsy mandeha, ny camion moa mandeha ihany fa be dia be ny orinasa mbola tsy mihodina 100% dia na dia mandeha raha ny camion mpitondra entana tiako resahana tsy ohatran'le niveau de consommation isan'andro zany amina période normale. Mametra-panontaniana maro noho izany hoe maninona tsy midina vidy solika nefa mbola be ny tahiry ary indrindra koa nahitana fiainany be ny sandany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny fanazavana nomen'ny Prime Ministre Christian Tsahy ny alakamisy 20 Mey dia mbola manana trosa amin'ireo mpanjinjara solika ny fanjakana hany ka tsy afaka mampidina ny vidy solika aloha raha tsy voaefa izany. 170 milliards d'ariary no passif zany hoe vola tokony alohan'ny fanjakana amin'ireo orinasa izay mandraraha eo anivony zany solika zany. Raha ny tendance ny vidin'ny solika amin'izao fotoana zao dia mety ho efase tanteraka izany trosa zany any amin'ny volana septembre na octobre amin'ity taona ity.